Jaona toko 10. Jesosy ilay mpiandry tsara. Jesosy ilay vavahadiny ondry. Jaona toko 10 andininy voalohany hatramin'ny faha 1. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa izay tsy miditra amin'ny vavahady ho amin'ny valan'ondry fa mananika ny fefy dia mpangalatra sy jiolahy. Fa izay miditra amin'ny vavahady no mpiandry ny ondry. Ary izy no voan'ny mpiandry vavahady. Ary ny ondry mihaino ny feony. Ary izay ondriny tokoa dia antsoiny amin'ny anarany avy ka entiny mivoaka. Ary rehefa mamoaka ireo rehetra ireo izy dia mialoha azy. Ary ny ondriny manaraka azy satria mahalala ny feony ireo. Ary ny vahiny tsy arahiny fa ansirany satria tsy fantany ny feony vahiny. Zany fanoharana izany no nolazainy Jesosy taminy, nefa tsy azony izay zavatra nolazainy taminy. Dia hoy indray Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izaho no vavahadin'ondry. Mpangalatra sy jiolahy izay rehetra tonga talohako, fa tsy niaino azy ny ondry. Izaho no vavahady, raha izaho no idiran'ny olona, dia hovonjena izy ka hiditra sy hivoaka sady hahazo hanina. Ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary handringana. Zaho avy mba hananany fiainana sady hananany be lehibe. Izaho no mpiandry tsara. Ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry. Ary ny mpikarama satria tsy mpiandry na tompony ondry izy, ko raha mahita ny ambody avy dia mandao ny ondry ka mandositra, ary ny ambody misambotra ny ondry ka mampiahaka azy. Mandositra izy satria mpikarama ka tsy mitandrina ny ondry. Izaho no mpiandry tsara, ary fantatry ny aho sady fantany aho, dia tahaka ny hafantarany ray aho sy ny hafantarako ny ray. Ary izaho manolotra ny aiko hamonjy ny ondry. Manana ondry hafa izay tsy amin'ity vala ity aho, ary ireny koa dia tsy maintsy hoentiko ka hiaino ny feoko, ary ho tonga andian'ny ray izy sady iray ihany ny mpiandry. Ary izany no itiavan'ny raiko aho, satria izaho manolotra ny aiko mba handraisako azy ny ray. Tsy misy manaisitra ny aiko amiko, fa ny tenako ihany no manolotra azy. Manana fahefana nolotra azy aho, ary manana fahefana haka azy ny ray. Zany didy zany dia azoko tamin'ny raiko. Ary nisy fisarahana indray tao amin'ny jiosy noho izany teny izany. Ary maro tamin'ireo no nanao hoe, manana demoni izy ka efa very saina, nahoana ny mihaino azy ianareo? Hoy kosa ny sasany, tsy mba tenin'ny demoniaka izany. Moa ny demoni va mahay mampahiratra ny mason'ny jamba? Ambaran'i Jesosy indray ny maha-Andriamanitra azy. Lazainy mazava fa izy no ilay Kristy, ilay zanak'Andriamanitra. Jaona toko 10, andininy 12 ka hatramin'ny 12. Ary tonga ny andro firavoravona tany Jerosalema, dia ilay atao hoe fitokanana, ary efa ririnina ny andro. Ary Jesosy nitsangatsangana teo amin'ny kianjan'ny tempoly teo amin'ny fialofan'ny Solomona. Dia nitangoronan'ny jiosy izy ka nanontaniany hoe, ambara-pahoviana no ampisalasalanao anay, raha ianao no Kristy dia lazao marimarina aminay. Jesosy namaly azy hoe, efa nilaza taminareo ihany aho, nefa tsy mino ianareo. Ny asa izay ataoko amin'ny anaran'ny raiko no manambara ahy, kanefa ianareo tsy mino satria tsy mba isa ny ondriko. Ny ondriko mihaino ny feoko, ary izaho mahalala azy, ary izy manaraka ahy. Ary izaho manome azy fiainana mandrakizay, ka tsy ho very izy mandrakizay, ary tsy isa nrombaka azy amin'ny tanako. Ny raiko izay nanome ahy dia lehibe noho izy rehetra, ary tsy misy mahay mandrombaka amin'ny tanan'ny ray. Izaho sy ny ray dia iray ihany. Dia nakavato indray ny jiosy hitoraka azy. Jesosy namaly azy hoe, maro ny asa tsara nasehoko taminareo avy tamin'ny ray, ko ny asa manahoana amin'ireny moa no hitoranareo vato ahy? Ny jiosy namaly azy hoe, tsy asa tsara nitorana hivato anao, fa fitenenany ratsy,
satria olona ihany ianao nefa manao ny tenanao Andriamanitra. Jesosy namaly azy hoe tsy voasoratra ao amin'ny lalànanareo va hoe hoy izaho Andriamanitra ianareo? Salamy 2:25. Raha ireny izay nanaovana izany tenin'Andriamanitra izany no atao hoe Andriamanitra ary misoratra masina tsy azo foanana, moa izay no asian'ny raika ny rano amin'izao tontolo izao va no ataonareo hoe miteny ratsy ianao satria hoy izaho zanak'Andriamanitra aho? Raha tsy manao ny asan'ny raiko aho dia aza mino aho, fa raha manao ihany kosa aho na dia tsy mino azy ianareo dia mino ny asa mba ho fantatrareo sy ekenareo fa ny ray no ato amiko ary izaho ao amin'ny ray. Dia nitady hisambotra azy indray ny Jiosy fa nandositra azy izy. Dia lasa nankany andafin'ny Jordana indray Jesosy ho any amin'ilay tany nanaovan'i Jaona Batisa voalohany ka nitoetra tany izy. Ary maro no nankeo aminy ka nanao hoe Jaona tsy mba nanao famantarana, nefa izay rehetra nilazainy amin'ity lehilahy ity dia marina avokoa. Ary maro no nino azy teo.